dia fanomerabanao zany a ny malagasy mizara fahalalana am'izao akatoko ny fetiny Noely zao dia miaravantsika tsirairay avy a tratry Noely tratry Christmas dia zany aneka ho Christmas sambatra hitondra fanavaozana hitondra fahazavana ho an'ny tsirairay avy a ao am-po ao an-tsaina ara-panahy ary ihany koa manararoatra zany a miaraba sady a fahatongavan'ny taona zay mitsidika ny 2016 dia malagasy mizara fahalalana moa zany a ohatran'ny hoe inspiration nangalaina taka tamin'ny avaky ivelany zany zany hoe fomba ny olona avaky ivelany zany mizara an'le fahalalana ary hitako hoe ny pays anglophone no tena manao an'izy betsaka francophone tsy de misy ihany fa ny anglophone no tena manao an'izy betsaka ary tsy mahagaga mihitsy raha ohatra hoe mivoatraingana be le fahalalan'le olona satria zay manana an'le zany de mizary zay mahay an'le zany de mizary de le zany a dans le but mba miactiver le monde ny informatique malagasy fa ihany koa zao mpakasitaka an'le resaka informatique izy io tsy fanerena tsy maintsy zara fa ohatran'ny inspiration mandeny ianao hoe ohatran'ny hoe hafa kokoa zany a efa nanandrana an'izany any tsika hoe midévelopper amin'ny teny malagasy zany a de leny langage de programmation moa zany le langage misy any fa ohatran'ny hoe ny fomba fisainana oentina manao an'le izy a dia fomba malagasy mihitsy fomba mamiteny gasy amin'ny commentaire amin'ny teny gasy ny tetikady amin'ny teny gasy hitako hoe hafa mihitsy ny hoe amin'ny tenin-drazanao le izy ary hitako hoe manana avantage be izy olona hoe teraka anglophone izy satria langue maternelle anazy zany a no anaovana an'le izy a de tsy documentation amin'ny teny anglisy a hita hoe manana avantage be zany olona de izay avantage zay nefa nieritreritiko hoe amba amin'ny teny gasy zao a amba hoe misy malagasy any tany aloha tany efa nanao an'le izy a de nataony tamin'ny teny gasy le izy de ohatran'ny hoe mba tatiarina ny tena mba mijinja fotsiny a de mba mety zavatra mahafinaritra nefa moa tsy nisy le izy de mena mety nisy any fa tsy de hoe mahita ihany malagasy mizara fa ohatran'ny hoe tsy tena mbola hoe ahoana hoe filazana zany ohatran'ny hoe tsy mbola officialisé be zany ary izy koa mbola tsy tena hoe officiel pardon le malagasy mizara fahalalana fa ohatran'ny hoe premier pas zany le izy idirana amin'le sehatry ny fivoarana sy misehatry ny fahalalana hoe fahalalana tsy amidy fa ny fahalalana mizarana zay mahay de mizara zay tsy mahay de mianatra de nefa mitovitovy niveau de misy foana mikaroka de lasa aloha de mizara izy zay lasa aloha mizara zay zany mampandrosoana le izy amin'ny communauté amin'ny resaka informatique satria de tena hoe ny ahaizana informatique am'izao de tsy any am-pianarana tsony a resaka langage de base angambany a pratique de base any am-pianarana fa akoatr'izay de expérience vécue amin'le olona mizara foana miainanao a ary amisehatry ny asa de zay exactement de zay zany a zany rehetra zany a de anisany a manosika ny tena hoe andoha no ty resaka malagasy mizara fahalalana ty de ny hoe manina moa le izy miaraka amin'ny resaka fivavahana satria zao ohatra remarqué koa zay rehetra manao le informatique ohatran'ny hoe mirona kely any amin'ny resaka zavatra maloto foana le izy hoe maninona moa raha mba hoe sady mampianatra ny informatique ianao mirona amin'ny zavatra fivavahana zavatra tsara ho an'ny fanahy le izy fa tsy hoe mamono miteraka fahaizana ho an'ny olona fa mamono ny fanahiny et c'est ça c'est pas bon de zay zany ny afatra kely nomeny malagasy mizara fahalalana mbo mizara ny tenin'Andriamanitra koa tsika eto de samita in'Andriamanitra daholo sotranao mijery hatramin'ny farany